Ny episily fahatelo nosoratany Jaona. Izao olona mamangy any galo, ilay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala, mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ane ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Fa faly indrindra aho, fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao, dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia niandrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin'inona na amin'inona ataonao amin'ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy, izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan'ny fiangonana. Dia ho soa no ataonao raha mamoaka azy koa araka izay miendrika tao noho ny amin'Andriamanitra ianao. Fa noho ny anarina no niangany, fa tsy naka na inona tamin'ny jentilisa izy. Koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany, mba ho mpiara-miasa aminy amin'ny fahamarinana. Nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho, nefa Diotrefa izay teo lohany dia tsy mba mandray anay. Koa amin'izany, raha tonga aho dia ho tsarovako izay asa ataony, fa mibedibedy foana manaratsy anay izy, ary tsy afa-po amin'izany ihany, fa ny tenany dia tsy mandray ireo rahalainy ireo, ary izay tahandray azy dia rarahany sy roahiny hiala amin'ny fiangonana. Ry malala, aza ny ratsy no alainy tahaka fa ny tsara, izay manao ny tsara no avy amin'Andriamanitra, fa izay manao ny ratsy tsy mba nahita an'Andriamanitra. Demetrio dia tsara laza amin'ny olona rehetra sy amin'ny fahamarinana koa, ary izahay koa manambara izany, ary fantatrao fa marina ny fanambarany. Nanana zavatra maro soroatanao nefa tsy tiako soratana aminao amin'ny ranomainty sy ny penina, fa manantena hitanao faingana ihany aho, dia hiteny mifanatrika isika. Ho aminao anie ny fiadanana, ny sakaiza aty manao velomanao, veloma amin'ny sakaiza tsirairay araka ny anarany avy.